mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirabatika ry havako tratra ity alakamisy fa 20 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazantsaramasina araka ny Luka toko fahasivy andininy fa 7:10 ka hatramin'ny andininy fa 12:20. Luka toko fahasivy andininy fa 7:10 ka hatramin'ny fa 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao n'aiza le anao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboaolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy taminy anankiray koa, manaraha fa io kosa izy tompoko, aoka ao aloha andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandehana ka mitory fanjakan'Andriamanitra. Ary olona anankiray koa, tompoko, anaraka anao ihany aho fa aoka ao aloha andeha hanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana angady tarihina ary mierika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Miloha ity teny nataon'i Jesosy tamin'izy telo lahy izay nikasa anaraka azy ity dia ninanirahan'i Jesosy ny 70 lahy. Lioka zany dia manazava, Lioka ihany no mitantara fa Jesosy dia naniraka mpianatra 70 lahy nitety tanàna ny aloha azy ary nandeha tsororoa ireo 70 lahy reo. Mialoha ny anirahan'i Jesosy an'ilay 70 lahy zany, an'ireo 70 lahy ireo dia ity tantara na ity valiteny nataon'i Jesosy tamin'izy telo lahy nanaraka azy ity no fampidirana ny amin'ilay fanirahana ny 70 lahy. Mazava arak'izany fa ity tantara ity dia mampiditra ao an-tsain'izay rehetra irahina ny zavatra miandry azy na koa ny toetra takiana aminy, fa izay tena misongadina indrindra dia ny vato misakana amin'ny asa izay ampanirahana ny olona. Aniraka mpianatra Jesosy saingy nasehony mazava fa misy vato misakana tsy ahafahan'ny olona manao ny asan'Andriamanitra na ny asa izay ampanirahana asan'Andriamanitra ataony. Io vato misakana io mandrakariva dia tsy de tena eny ivelan'ny olona loatra fa ao amin'ny olona, ao anatin'ny olona. Izay ty 9:20 ka hatramin'ny fa 12:20 ity dia maneho fa ao anatin'ny olona na ao am-pon'ny olona ilay vato misakana, fa tsy zavatra eny ivelan'ny olona akory. Mandrakariva mantsy mety ho hitan'ny olona amin'ny asan'Andriamanitra dia ny hoe ilay vato misakana eny ivelany. Mety hoe ny fankalan'ny olona, ny amafisam-pon'ny olona, ny fahasarotan'ny zavatra maro samihafa. Fa tsy izay loatra hoy Jesosy ny voalohany vato misakana. Fa ny vato misakana amin'ny fanimpona, vato misakana miantson'Andriamanitra dia ny tenan'ny olona ihany aloha voalohany indrindra. Sarotra amin'ny olona nefa ny manaiky fa ny tenan'ny olona ihany ny vato misakana amin'ny asa fanimpona. Ary rehefa rehefa tsy manaiky ny olona fa ny tenany no vato misakana amin'ny asa fanimpona dia manjary afindrana eny amin'ny olona zay ka manjary lasan'ny olona no olana. Ary dia ireto telo lahy reto dia zao tena ao aminy mihitsy le vato misakana saingy afindrany any amin'ny olona, afindrany any amin'ny fitrangan-javatra maro samihafa ary dia manjary tsy afa-mandroso izy amin'ilay asa fanimpona na manjary tsy ekeny ilay asa fanimpona na koa laviny ilay asa fanimpona na ataony ambanin-javatra ilay asa fanimpona. Matetika hitantsika fa ao anatin'ireo apôstôly na ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa izay miandre ny antson'Andriamanitra dia ny ombonana izy rehetra dia zao fanafoanana ny tenany aloha. Any amin'ny Isaia-paminany dia efa hita ny dikan'ilay hoe nasiana vainafo ny vava, ny lela, ny molotra dia milaza fanadiovana, milaza fanafoana tena.
tsy zay ihany fa amin'ny sehatra maso samihafa hitantsika eo amin'ny sohatra masina de ny hoe Jesosy Paoly moa de nanazava Andriamanitra manao hoe voaombo miaraka amin' Jesosy amin'ny hazo fijaliana, voaombo miaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko, zany hoe lay fanafoana tena, lay fanekena ho fato tao amin'ny hazo fijaliana, iny zany tena zava-dehibe mihitsy manoloana lay antso ny hoe ny tenantsika, ny tenan'ny mpanompon'Andriamanitra dia foanana eo anatrehan'lay eo anatrehany antso aza raha zay no azo ilazana azy. Ary dia amin'ity andininy vitsivitsy ity raha de misy vato misakana telo lehibe tarafina am'reto telo mirahalahy zay nandray antso ireto. Voalohany dia nandre ny antson'i Jesosy de niteny manao hoe anaraka anao anaiza le anao. De io Jesosy taminy ny amboalo manandavaka ny voromanidina manana fialovana fa ny zanak'olona tsy mba manana zay hipetrahany lohany. Inona ny dikan'io teny io? Ny dikan'io teny io de zao lay mpanaraka lay olona zay tia anaraka an' Jesosy zany de nitenenin' Jesosy hoe za ange tsy manana na inona e. Raha vakina ety ivelany zany de zao toy ny fepetra nyty mpanaraka ity nyteny hoe anaraka an' Jesosy ty ny hoe mbotra n'inona moa zany no azoko, inona moa zany no omenao a lafiny materiela zany io, lay lafiny tena hoe hita maso io, lay tambon'lay hita maso io. Raha tsorona de zao inona zany ny karamako, hanaraka anao a fa ny ao ambadiky lesy inona ny karamako, inona no omenao a, omenao vola mikarena ve a, omenao voninahitra ve a, omenao fahasalamana ve a, omenao toerana ambony ve a, omenao zavatra manokana ve a. Dia hoy Jesosy manao hoe ny amboalo manandavaka voromanidina manana fiarovana fa ny zanak'olona tsy mba manana zay hipetrahany lohany. Revako malala ity tapany voalohany ity zany dia lay faniriana eto an-tany, vato misakana atsika tsy handroso amin'ny fanompoan'Andriamanitra dia ny faniriana eto ambonin'ny tany, ny filana eto ambonin'ny tany, ny zavatra mahamaika eto ambonin'ny tany, ny zavatra zay maika sy lahara-pahamena am'izao tontolo zao, zay indraindray no mahatonga atsika tsy afaka mandroso. Satria ny fitadiavana nandray vato misakana, ny asa fameloma-tena zay atao lehibe no ny azon'Andriamanitra ndray vato misakana. Misy lafiny zavatra be dehibe indraindray vato misakana atsika, tsy ahafahantsika mandroso am'lay antson'Andriamanitra. Ary hitatsika io am'izao andro ankehitriny zao, am'izao andro ankehitriny zao dia miena be ny olona manolo tena noho ny asa fanompona. Inona no antony? Satria tototry ny asa, satria tototry ny projet, tototry ny fikasana maro isan-karazany, ary betsaka ny olona tsy manao ny asan'Andriamanitra intsony na mangatsika manao ny asan'Andriamanitra satria be loatra ny filana, be loatra ny zavatra heverinao maika. Ary io efa nitenenin' Jesosy mamaly an'io fanontaniana io de nitenenin' Jesosy manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de anampy anao ny zavatra rehetra. Paoly efa nitenin'io manao hoe inona moa ny tsy omen'Andriamanitra anao raha fa ny zanany malala ny aza nomeny anao, tsy omeny anao miaraka amin' Jesosy koa fa ny zavatra rehetra. Fa io de olana amin'ny vato misakana voalohany amin'ny mpanompon'Andriamanitra, vato misakana andrandray amin'ny fiangonana amin'ny kristianina, mahatonga azy tsy manolo tena, mahatonga azy tsy manaraka an' Jesosy dia ny zavatra zao tontolo zao. Mametra-pamontaniana hoe inona moa ny anarahako anao Jesosy, ahoana mo, inona ny karamako, sy ny sisa rehetra. Fa ny faharoa levako malala vato misakana faharoa, aroa izy tamin'ny anakiraiko manaraha fa io kosa izy tompoko, aoka aho mba andehandevina ny raiko. Fo Jesosy taminy aoka ny maty andevina ny maty eo aminy fa ianao kosa mandehanaka metory fanjakan'Andriamanitra. Io dia lay ataontsika hoe lay fahoritsaina, lay zavatsarotra lalovana. Io zany de misy lahara-pahamena anankiroa mifandona, misy zavatra maika anankiroa mifandona. Ny anankiray dia lay antson'Andriamanitra manaraha, fa izao misy fahoriana nefa, misy zavatra ataontsika hoe misy adidy, misy fahoriana, misy zavatra maika, dia vato misakana zay.
hina le vato misakana ndraindray a lay ataonareo miteny frantsay hoe chagrin dia ndraindray vato misakana tsy ahafahana manao ny asan'andriamanitra tsy hoe tsy materialista zany hoe tsy misy olona manompon'andriamanitra tsy mikady nininna valiny amin'andriamanitra tahaka ilay voalohany fa ity faharoa ndray kosa de zao manana alahelo be manana alahelo manana ranomaso manana eta mavesatra manana olana manana tebiteby manana ady ampanahy zany rehetrany dia vato misakana ndraindray vato misakana satria tsy mahita lay antson'andriamanitra tsy mahita hoe ity nge le antson'andriamanitra fa tahako nlay fahoriana tahako n'lay tebiteby tahako n'lay zavatsarotra sedraina amy fiainana tahako ny tahotra ny aretina be debe ny olona zay te anaraka ny tompo saingy ny fahoriny no hitany za nge Jesoa marary lava za nge Jesoa be olana za nge Jesoa mahita olana mampitebiteby maro isan-karazany mahita olana zay mamatotra ny sainy sy ny fifaliany ka dia tsy manao takony zany lay antson'andriamanitra ampiandrasina lay antson'andriamanitra no lay karazana chagrin na karazana fahorinana karazana tebiteby maro isan-karazany de tavela lay antson'andriamanitra re ihany lay antson'andriamanitra fantatra ihany lay antson'andriamanitra tsapa ihany lay antson'andriamanitra fa zao tsy atakalo n'lay le chagrin hoe tohatra ny aleoloha mahavorana an'ty ty fahoriko ty aleoloha mahavorana an'ty ty tebitebiko ty zange kamboty zange tsy manam-bola zange mahantra zange manana olana amy fianakaviana zange be de be ny karazana lafin-javatra ataotsika hoe mety mamatotra ny olona ao anatin'ny fony ao ka manjary fo malahelo fo voafatotra fo be ranomaso de manjary takona lay antson'andriamanitra fa ny fahatelo de zao andiny faika bempolo sy hatramy faharoambenimpolo aronana anakiraiky tompoko anaraka anao ihany a fa aoka aloha mba andeha anao velomany ao an-tranoko aroa Jesoa taminy tsy misy olona mitana fangatariana ary merika ka mendrika ny eo amy fanjakan'andriamanitra inona indray zany karazana misy indray dia olona ny vato misakana faharoa de zao ny fikatsahan'ny olona indray affection na fikatsahan'ny olona tambitamby tsy atakalon'ny olona ny tambitamby ny fifaliana ny antson'andriamanitra zany hoe manahoana ny ao anatin'ny fiainam-piankonana ndraindray za tsy afaka Jesoa fa mbola aniverserany ihany za Jesoa tsy afaka fa mbola amangy any anina za Jesoa tsy afaka fa mbola anao fety kely zay menakavy zay Jesoa za Jesoa tsy afaka fa mbola misy be debe mbola irehako anatin'ny fianakaviana Jesoa za Jesoa tsy afaka fa misy olona mitady affection na te ame affection zany hoe karazan'olona zay manao zava-dehibe ny fifandraisana fotsiny ao anatin'ny fiarahamonina na tokantrano manao zava-dehibe lay mety ho fikambanana kely tsy voatery ankonana io fa mety ho fikambanana hoe ka sarotra nge Jesoa ohatra tsy vitako nge Jesoa no raha vao tsy tonga any azy ao de tafotohana izy Jesoa raha vao tsy tonga any azy ao Jesoa raha vao tsy manatrika an'io Jesoa de miady am'ireo azy ao Jesoa aloha ampandeferina ny asanao Jesoa raha ohatra moa Jesoa ka mandeha makany de miady aman'olona indray azy ao Jesoa de aleo a Jesoa tsy hanao ny fanomponanao androany aloha tsy ataoko ny anao androany fa aleo aleoko miavana amindranina aleoko miezaka manampitamby andranina zany hoe lay affection mamaika lay affection terrestre hoan'ireo miteny frantsay zany hoe karazan-drazany lay fifandraisana eto ambonin'ny tany matahotra ny hoe andraso aloha so de tsy afaka mampifaly andranina na tsy mahita fifaliana andranina na isan-karazany tsy hoe ratsy akory mamonjy anniversaire na ratsy akory mamonjy fitokana trano na ratsy ny mamonjy fivorian'ny fikambanana maro isan-karazany fa reny ndraindray de mety ho vato misakana ndraindray karazana soirée isan-karazany vonjena karazana lanonana isan-karazany ateraky ny fifandraisana ateraky ny mahampinamana karazana fikambanana maro isan-karazany manome fifaliana sy manamafy ny fifandraisana reny ndraindray de mety vato misakana an'lay asan'andriamanitra le antso ao lay antso fantatra fa misy saingy zao
tsy atakalo an'ireny lay karazan-drazana fikambanana ndraindrayko tsy hoe ratsy akory ny ao anatin'ny fikambanana zanatry ny vava na hoe ratsy koa ny fifanena ao anatin'ny tokantrano na ny fiainam-pianakaviana fa izao maiza mandahatra lara-pahamena sao de manakona lay antson'andriamanitra sao de manakona lay zavatra tena ndrasan'andriamanitra zay mahatonga ny tompo eto mitenana hoe mampitahany ty farany ity hoe tandremy tsara fa ohatrin'ny olona mitana fangady tarihina ny fangady tarihina de mora menjera be tsy azonao saratsaina fa ohatrin'ny angadin'omby izy fa misy mitarika misy omby mitarika dia mora menjera be iny ary raha vao menjera nefa nlay raha vao mielika ianao de menjerana mitongirana lay fangady tarihina iny dia lay tatatra kely andehanan'lay angady iny mivily de lasa tsy mety mila mahitsy tsara mantsy izy iny ka raha vao mierika de tsy mety le izy satria migudy de lasa misy an'le tatatra kely lavan'lay angady iny de ravy iny de tsy mety de ho Jesoa ohatran'iny ianao renao ihany le antso saingy zao tsy lay fifalian'andriamanitra ny mamaika anao fa lay fifandraisana aminay amy maha olombelona zay mety mandalo ihany roetreo nefako malala de efa olana azo vahana avokoa vato misaka an'ireo olioka fa ro vato misaka an'ireo dia efa ny tompo efa miteny manao hoe mazava tsara aza manà ny am'izay hoaninao ny am'izay sotronao ny am'izay tafianao aza manà ianao ny tompo mikarakara ny tompo mivimbina ny tompo mamelona amin'ny faharoa dia ireto karazan'olo zay ataontsika hoe ory mitebiteboka manjary vato misaka am'zany de efa nyteny ny tompo ho anareo zay miasa fatratra sy mavesatretana avy fa omeko fitsarana ho Jesoa manaraha ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny tebiteby ao anatin'ny olona mety heverinao mavesatra de arao ny tompo de eto any amin'izany hoe anaraka anao miaraka amin'ny entako Jesoa anaraka anao miaraka amin'ny tebitebiko anaraka anao miaraka amin'ny aiaiko anaraka anao amin'ny zavatra rehetra ny olako hoentiko anaraka any aminao zay ny tiany tompo toetra ny mpanompon'Andriamanitra ary ny fahatelo de zao Jesoa efa nyteny manazava tsara ny amin'ny hoe ao aminy inginy tena misy fiadahana sy fifaliany ao aminy tena misy ny sakaiza tsara arakaraka natonanao an' Jesoa no anananao namana tsopo anananao namana mazava saina anananao namana tena mifandray bebe kokoa no zany de arao Jesoa ry havako mampaheranao raha mifanarahana ny tompo fa tsy matiantoka ny manaraka ny tompo ekeo ny antson'ny tompo zay antson'ny tompo renao ekeo de arao de matoky azy fa izy ihany miantoka ny ahatanterahany ny antso izay antsony anao reo vato misakana maro samihafa reo efa vahan Jesoa dia aokara tsisy vato misakana hanelingelina anao ka tsy anatanteranao ny antsony Jesoa ivavakytsika tompo ao misaotranao zahay noho ny antsonao zay miantefa aminay mandrakariva tokoa tompo de betsaka ny vato misakana mahatonga anay tsy mahavita na tsy mahefa na mandaha mihitsy aza ny antsonao ny anankiray am'ireny tompo de ny zavatra zao tontolo zao ny kajikajinay eto am'ty zao tontolo zao ty de mahatonga vato misakana ka tsy hafahanay mandroso ndrandray ary ray manao fepetra aminao ary miady varotra aminao ny am'izay zavatra ilainay ka zary vato misakana ny tsy androsonay amin'ny antso zany mifono zay tompo manavitra anay koa ianao fa mety vato misakana anay keo tompo ny fahoriana sy ny tebiteby ny fahoriana sy ny tebiteby amin'ny fanarahana anao ndrandray heverinay fa mampahory ny fanarahana anao ndrandray heverinay fa mangirifiry ny fanarahana anao andrandray aza ny fangirifirianay ny tebitebinay ny taotray de ndrandray manakana ny fanolora-tenanay mamelahanay tompo manavitra anay koa ianao fa ndraindray koa vato misakana ny fisakaizahanay ety an'ity zao tontolo zao ty maaminay ny fifandraisana amin'izao tontolo zao maaminay ny fifandraisana anivon'ny fikambanana maro samihafa ndraindray ka adininay ny antsonao ataonay ho zava-maivana ny antsonao manoloana ny tambitamby manoloana ny fifandraisana na ny fifankatiavana misy any anivon'izao tontolo zao manazava aminay anao tompo fa vato misakana anay keo reny ka tsy hafahanay tena mahita ny antsonao mamelahanay tompo fa avao zy ary ny fanororatenanay
ataovy mahay manao ny antsona ho zava-dehibe zahay. Hoy ianao aminay manao hoe mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Hoy ianao aminay manao hoe aza mierika dia ampaherezo zay tompo. Mba handroso ohatrany amin'ny fanarahana anao. Atoko fa ianao ny miantoka anay sy mampifaly anay isan'andro. Jereo ny kristianina tsirairay tompo. Hitahiry ny antsony dia ny antsony mahampino azy. Jereo ny kristianina tsirairay hitahiry ny fanoloran-tenany ho masina sy mendrika eo ambany fahasoavanao. Misaotra Jesosy fa tehirizo mandrakariva ny fitiavana ianao. Amen.